Fa fantatry kosa moa fa ho an'ny ity alina ity aorian'ny fampahalalam-baovao dia ho atolotra anao kosa ny mikasika indrindra ny valin'ny lalao fifananana fo amoureux izay lalao nokarakarain'ny groupement TV moa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia izay ka anasana anao. Hotoizantsika ny fampahalalam-baovao anatin'ny tontolon'ny fampianarana fivoarana teo amin'ny lafiny maro toy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fotodrafitrasa izay no azo amtinana ny fahafolo taona ny sy ny sekoly tsy miankina IFJ Paramed. Androany ary no nisokafana ny lanonana fankalazana fahafolo taona ny sekoly nanatrika izany lanonana izany moa Ravakarandriamanalina sy Mamira Samuel izay mitondra ny akony amintsika. Raha mpianatra fitomonjana no nisoratra teo anivon'ny IFJ Paramed tamin'ny fotoana nisokafany folo taona lasa izay. Ankehitriny kosa efa maherin'ny 2,000 mpianatra eo anivon'ity sekoly ambony ity. Manamarika ny fahafolo taona ny amin'ity taona ity ny sekoly ka androany no nanatanterahana ny lanonana fanokafana izany fankalazana izany teto Ambatomitsangana. Dia nankalaza ny fetomoan'ny fahafolo taonany androany. Na izany natsana eto aminay dia mbola misy foana formation na paramedy, génie civil, industriel, informatique, agro ary ny tertiaire. Ny mpianatra aloha izany dia azo lazaina nateo sady misy hoe crise angamba izay anisan'ny nahazo mpianatra betsaka indrindra raha teto Madagasikara raha tamin'ny hoe université tsy miankina. Izany zany dia azo lazaina fa ny fahaiza-mitantana sy ny fahatraikefy sy ny atrikasa ananan'ny teto amin'ny institut IFJ. Tanjona ho an'ny sekoly no filamatra amin'ny sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara. Mizotra amin'izay raha teo ny sekoly na eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa na ny fampitaovana hoy ny filotali jeneraly. Satria moa izahay dia efa nametraka hoe mitsika ny adimafy ividian'ny IFJ aloha dia tsy maintsy mpandresy tokony izahay eto amin'ny IFJ araka ny famotenen'ny mbenimbeny pilote zany na ho filamatra eto amin'ny firenena malagasy. Ahoana moa ny atoko filamatra izay efa manana fihezahana bebe mihitsy na eo amin'ny resaka fotodrafitrasa io na eo amin'ny fianarana na eo amin'ny rehetra. Ankoatra lalam-piofanana maro nahafantarana azy toy ny informatika sy ny agronomie izay samy nahazoana fankatoavana avy amin'ny commission mandinika ny habilitation ny offre de formation aminy dia andalam-pikarakarana ihany koa ny fahazoana ny habilitation amin'ny lalam-piofanana momba ny piofana ho mpitsabo-panampy sy mpampivelona. Miara-miasa akaiky amin'ny hôpital Befellatanana sy ireo hôpital tsy miankina maro ny sekoly eo amin'ny fandefasana ireo mpianatra mianatra asa. Raha iverenana ny lanonana androany dia nanamarika izany ihany koa ny fitokanana ny fotodrafitrasa vaovao sy manara-penitra ny sekoly eto Ambatomitsangana.